Votre blague du jour sur Journal 261. Chérie, tokony mba mijanona elaela miaraka amiko hoe landro any. Ahoana? Ny antsika sindringa eo afy ty angalariny. Tsy izay moa le tena matsiro. Fa zaho le ho an'le atao anaty tômôbilina foana. Aleo tsika se lamba maka chambre ka. Le ty efa hariva be nge zao e. Ela ihany fa manaka be raha fotsy raha vao tsy tonga amin'ny valo any an-trano. Mba ataovy hoe miasalina aloha e landro any e. Reo vehivavy tony nga ampanaonao foana anay lehilahy mihitsy. Raha maditra izay dia noho nareo ihany fa tsy dia misy fotona loatra. Raso indray ara aloha andainga hoe manenjika asa be dia tsy tafody aloha. Fa tsy mahazo miteny hoe miaraka amindry aho fa sarom-piaro be amin'ny sekretera izy a. Mangendry aloha. Allô? Efa ody anga ela? Chérie, za raha izay kiteny anao hoe somary taraiky kely vao ody fa manenjika asa be zao arivo zao. Iza miaraka aminao ao? Za ihany fa iza indray ara vehilahy kosa. Eny ary ataovy tsara ny asanao e. Ary tsy any an-trano anga ela zany. Oatra misy bruit be da be eo akaikinao a. Eny voaka kely koa. Fa ho aiza amin'ity andro hariva be? Vetivety fotsiny aho e. Ho aiza ho ay ianao? Oatra misy feona bandy raiko zany a. Chérie, efa iza miaraka aminao any? Kalma fa inona ary ty? Mangatsika sy anao tsy efa hoe mifampatoky amin'izay koa e. Efa feona lehilahy mihitsy ny reko teo. Tena manafina amiko ianao. Chérie, kalma fa inona ary ty? Nga moa tsika sy anao tsy efa hoe tsy mifanafinafina ninona intsony e. Ka teneno anara hoe ho aiza ianao dia miaraka amin'iza. Bon. Efa saika tsy ho teneniko anao satria tsy avelan'le olona tenenina anao fa sekretera anao miaraka amiko aty. Sekreterako iza? Vola fa iza indray manana sekretera firy ianao? Miaraka aminao hono izy. Miaraka iza? Aty ampandrana. Pandrana hono nareo. Tsy aniaka. Gaga ianao a. Za koa ary mba gaga. Misy problème be hono izy dia hoe hiresaka amiko. Tsy haiko ohatran'ny resaka problème ana lehilahy le izy. Mety be voka angamba tsy fantatra. Ga tsisy namana mihitsy izy dia izany le ho resahany problème. Mandainga ianao fa lehilahy miaraka aminao any. Ay chérie, ianao koa zany tena tsy matoky anahy mihitsy a. Za nefa matoky be anao. Tsy izay moa le ndresantsika sy anao omaly hoe efa patoky amin'izay dia tsy mifanafina ninona intsony. Efa velako aloha fa vao tonga ato an-tranony izay. Aza miteniteny hoe notantaraiko anao hoe niantso anahy izy. Mba secret entre anay le izy. Izay. Andriamanitra, fa misy inona? Tsy mijery mihitsy fa tonga dia mitsoraka miampita fotsiny. Ivola fa iza indray. Iveriko fa maty mba nay niala. Tantaraiko anao rariva. Tsika efa tsy mifanafina intsony. Zany no tena hoe elle se fout de ma gueule. Fa zao ataonao zao azy koa nefa inona? Ka ahoana? Aka an'ilay chambre sa andeha tady ny vadinao any amiko ianao? Tena tsy tonga ary tia. Le fotoana. Ny anahy tsy misy retard mihitsy fa tena norma tsara ohatran'ny liturjia any am-piangonana. RAS e. Fa ohatran'ny ahoana moa indray le bevoka farany teo? Ho sisy indray votovody be izany moa dia marary ny kibo ohatran'ny hoe tonga fotoana. Tena izay mihitsy ry ity le mahazo anahy ato a. Aiza ianao? Mody ianao zao dia zao. Dia mitondra test de grossesse. Zao ve ianao vao miditra ny trano? Raha izany aho izany nanao malaise tady dia ahoana? Amboka izao dia ho vain toetra. Vao miantso dia miaraka mivavaka miteny aho miala any amin'izay misy na inona vita na inona tsy vita. Rehefa ny vehivavy bevoka miantso ny vadiny urgence ay. Tia tsika dia nifindra trano lesy. Zao lasa lavitra be an'ilay hôpitaly. Nefa any aminy tiako iterahana. Akizay tsy namidy ilay berceau. Za ngefa miteny anao io tiavam-bolanao io. Eny e, nefa lalahy kely izy ve moa atao anaty berceau vavokely. Fa zao na lahy kely io na vavokely dia mitokana chambre. Mampalahelo kosa ilay zokony hiaritra ny tomanin'ilay zaza eo. Dia mitady trano ny dikan'izany. Tanaka ilay vola ilay gazety nividiko ankeo hoe misy villa 3 chambres sady eo an-kerana. Live! Zay nareo lehilahy zay. Nareo miandry lohan-jazavaky izay foana vao mikropaka amin'ny tadiny rehetrarehetra. Negatif akia, nefa mbola tsisy godiny tetena ray ary. 80%? Izany hoe 20% zany mbola possible bevoka. Izay mihitsy ny lefa nahiko ange le vadiko tsy mety mino nefa za efa te handondo be azy. Allô dokotera, manao any ianao? Saika ka rendez-vous aminao? Bevoka, ie efa nanao test. Négatif. Oui, haiko hoe rehefa négatif dia tsy bevoka ny dikany saingy za kosa nefa bevoka. Satria efa atao amiko daholo ny fambara rehetra tompoko. Efa manomboka te handoa aho tsy mahazo aina mafana hafa be izany. Dia Roviana zany raisiny dokotera? Miandry kely? Miandry amahazo antoka hoe tena misy zaza takipoko. Izany hoe miandry ateraka mihitsy izany ianao vao handray ahy. Manao tsinontsina amin'ny fahabevoka. Tsona niry ensemble maitso kely. Dia aminareo koa ve manao commande à les berceaux? Tsy misy fotsy. Mandray commande nareo? Dia mba hanaovy amin'ny modèle io ary dia atao fotsy azafady. Ohatran'ny tsy tia kely baby shower. Allô le établir révélation de sexe fotsiny dia ataontsika fety miavaka tsara. Ay, kaso aloha fa misy zavatra mandoara be kipa mbola aizaka ianao. Mody amin'izay dia hitondray serviette hygiénique fa inona indray? Salaka. Dia asio amin'ilay spécial nuit fa mitosaka be izy ato. Dia ampiasao ny code promo vonjy azahoanao 10 € de bonus rehefa mandefa vola amin'ny Sendwave.
Votre blague du jour sur Journal 261. N'oubliez pas de vous abonner. Cliquez sur le bouton abonner et activez la notification cloche.